Miaraba tompoko lafinaritra tompoko vavy tonga sondray ato anatin'ny fandaharana ALALINO izay vokariny sampana fampalalamba avao ny BY KOLO TV. Foko iray ato Madagasikara isan'ny mbola mitazona sy mandala ny kolotsaina fototra na ny fomba nentim-paharazana ny foko Sakalava Maroambitsy. Foko izay miparitaka any amin'ny distriktan'ny Mitsinjo faritra Boeny. Miavaka izy ireo amin'ny fitafy, fiteny, fomba fiainana amin'ny andavanandro. Manana ny tantarany tahaka ny foko rehetra ihany koa. Tao anatin'ny hetsika soba izay fanao isan-taona any an-toerana no anehoan'izy ireo ny maha-iray tsy mivaky ny kolotsainy. Kolotsaina izay mifototra tanteraka amin'ny zavaboary. Ireo no isan'ny teboka hitondrana ny fanadihadiana izay anasananao ny fanarana izany hatramin'ny farany. Varavarana idirana makany Maroambitsy ny renivohitry ny komina Katsepy. Manomboka eo no ahitana ny foko Sakalava Maroambitsy na ny Sakalava Antalaotsy izay foko iray manana maha-izy azy eto Madagasikara. Foko iray mbola mitazona sy mandala fatratra ny kolotsainy dia ny fomban-drazana izany. Manana ny tantarany manokana izy ireo. Ny razambeny raha ny marimarina kokoa. Ny Sakalava Maroambitsy dia araka mivoalazantsika zay Sakalava zany dia mizarazara maro be araka ny faritra. Sakalava ray ihany fa le toerana mitondra ny anarany. Menabe sy faritra misy andreo. Boeny faritra misy aty. Maroambitsy ty faritra ty natao Maroambitsy. Dia takan'izany koa misy ny Sakalava ny Ambongo, Soalala sy reto be salampy reto. Le Antalaotra mako reto le vaga tonga. Ka ry zareo zany paritaka fa manaraka amoron-dranomasina. Satria ny Antalaotra tsy velo talety. Ohatra ny vezo. Vezo Masokoro mbola izy ihany. Ko Saint-Germain reo. Fa sainga vezo amorontsiraka. Masokoro aty Tanety. Zay zany ny fandehany. Ka ny Antalaotra zany ahitana raza manaraka ny hatranosy be midina ka hatratia mainty rano aty amin'ny sisin'ny rano iny misy azy amin'izay fotoana zay. Ireo zany atao Sakalava Antalaotra zay. Foko mandala ny fitondrana mpanjaka ihany koa ny Sakalava Maroambitsy. Ahitana fanjakana mijoro sy manana ny hasiny ary tanjany amin'izao fotoana izao. Manana ireny karazana doany ireny ihany koa izay samy manana ny tantarany sy ny mampiavaka azy avy raha ny fanazavana trany. Ny amin'izao fotoana izao zany dinasty anankiroa izao dia ny Be Mazava sy ny Be Misatsy. Ireo Be Misatsy zany izy taritin'ny mpanjaka Amina Saïd any Mitsinjo zany raha atao faritra ny distriktan'ny Mitsinjo resantsika fa ny Be Mazava ndray izy ataotsika atao Boeny Doany, Boeny Doany ao zany dia raha vao tetezana namakay io no hita raha vao makany anao fa ny Be Misatsy fa avy eto Katsepy anao mandra-patongavana any any Be Mazava ary atakaikinay ato koa amin'ity fokotaninay eto Katsepy ty mpanjaka tsima mbola ao izy amin'izao fotoana zao ao Antrema izay tsy dindro rapitso zany ireny zao ny Be Mazava zay. Ny hetsika ara kolotsaina soba no entin'izy ireo anehoana isan-taona ny kolotsainy ary anasongadinany fa tsy mifangaro amin'ny hafa izany ary iray tsy mivaky. Endrika iray ihany koa anehoan'izy ireo fa zava-dehibe aminy ny kolotsainy. Soba fitafiana manana ny maha-izy azy teo amin'ny tantarany malagasy. Ny andrina no mpitafy izany tany aloha ary no safidiana manokana ho anaran'ny hetsika ara kolotsaina Sakalava Maroambitsy ao Katsepy ho fampatsiahivana hatrany ny mahazava-dehibe ny mpanjaka na ny andrina izay vakoka mitahiry sy miaro fatratra ny kolotsaina malagasy fa izay. Ka ny soba iny lamba avy any amin'ny tany arabo. Zay l'origine ny tonga an'io taty. Ary reny namidindreo tamin'ny andrina tamin'izany fotoana zany. Afenna ny ro lamba soba de boany jiaby reo. Asongadiny voalohany ao anatin'izany ny fomba fitafy sy fiaingo. Manana ny fitafy mampiavaka azy izy ireo na ho an'ny lahy na ho an'ny vavy izay fehezina amin'ny hoe sikina izany. Mifono hatramin'ny loha ho an'ny vehivavy mirefarefa hatrany amin'ny tongotra ny halavan'ny lambahoany. Efa misy ihany koa ny fomba manokana famatorana ny sikina arakaraka ny toerana lesy sy ny asa atao. Dia ny fitafy moa zay Sakalava dia izy zay isikina lambahoany, deboany, menasisy, inty patrogony, tonina atao hoe patrogony. Kitamby mako le atao ambany zay atao kitamby. Fa kitamby inty eny sikina mety zay ngamba mety mitovy aminy. Fa re karazan-damba le lazaiko teo menasisy, patrogony sy sisa. Fa mety kitamboko iny ohatra hoe mety pataloko. Zany hoe ty lamba ty zany fatao ambany fa tsy atao ambony. Raha ohatra izy atao ambony kisaly, any vehivavy ndray manao kisaly. Salova. Zay ndray le aty amin'ity le mizaitra izy salova. Fa misy koa dia akatra doany tsy mahazo mitondra salova. Sambelatsy. Zany hoe ty ohatra ny sikina ohatra ny ty
tonga dia atao fatotra tsara izy zany hoe tsy mizaitra le izy tsy mivitrana zay natao hoe sambelatsy magnangy manao an'izay fa lailay manao kitamby dia karazany lamba ataony na kitamby deboany na kitamby patrogony na kitamby sobaia no ataony amin'izay fotoana zay. Fiaingo nentim-paharazana mampiavaka azy ireo kosa ny fanosorana tentina amin'ny alalan'ny masonjoany izay hazo kikisana ahositra amin'ny tarehy ary arakaraka ny toerana le no fomba firafiny eny amin'ny tarehy araka ny fanazavana azo. Dika anaovana ireny mosinjany ireny zany iny zany materia hoe masakalava ny sakalava zany dia io zany fa fomban-drazanay dia sakalava manao dia ireo le jojoro tenentsika ireo zany dia fa io zany ohatrany fiangona mampazatra andreo raha fa ohatra zany ohatrany karaha hoe misy fety karaha zany dia izy reny atao tsipitsipika ohatra reny zany dia fa eny raha fa amin'ny andavanandro izy zany dia taonao foana izy zany ohatrany miaro soranao tsy mamay. Tsy manengely fazatra ohatra fa mazatra nay misy zany le fiarovana le tarehy koa mba fisy zany io mosinjany foana zany le kakazo tena ampiasaina tsara anaovana anazy tsisy ankoatran'izay misy foana zany azo fa le mosinjany zany le tena tsara indrindra ampiasaina. Ankizy sy tanora miaina ny kolotsaina sakalava ireny miparitaka hita mitady vola amin'ny alalan'ny fanosorana na fainaingona tarehy amin'ny masonjoany eny amin'ireny morontsiraka fandalovany mpizahan-tany ireny izany hoe efa kolotsaina raiky tapisaka ho an'izy rehetra ny fahaizany mikaly sy manaingo ny tarehy. Mahita ataony lehibe reo zany fa mianatra koa reo manao zany jusque reo lehibe zany zatra dia manao foana koa. Ny fomba fibango azy ireo izay misy fiavahany ihany koa ny randrana na ny taly no fanaon'ny vehivavy talenta lovaina tamin'ireo razambe ny fahaizana manao izany ary ampanarana ny lamaody mana talenta amin'izany avokoa hatramin'ny ankizy kely tahaka izao aseho antsika izao. Isan'ny tontolo iray anehoan'ny foko Sakalava Maroambitsy ny kolotsainy ny mozika izay kolotsaina nentim-paharazana ranoray tsy ambaka ny foko sy faritra hafa izy ireo amin'ny sehatra io ny antsa sy ny jijy no tena mampiavaka azy ireo fa ny tena zava-dehibe dia mitazona tanteraka ny mozika nentim-paharazana na ny vakodrazana ny Sakalava Maroambitsy tsy ahitana fanavaozana na ny fomba fihira na ny firafitry ny filaharana na ny fitaovana ampiasaina. Tsy nisy fianarana natao manokana ny fanaovana ny antsa sakalava fa talenta efa ao anaty ihany koa ary ampiarahana amin'ny fahazarana fotsiny andra ny fanazavana azo. Rango mbola kely fa talentanay mihitsy zany le zavatra rango mamako fa nanao an'iny dadiko niteraka mamako jusqu'à mamako jusqu'à ça fa sarany lova dia lova fa zay zany dia jusqu'à za tsy mianatra répétition mihitsy fa tonga dia fa foronako io arakaraka an'le zany paoziny zavatra hatao foana zany le resaka hoe somary zany dia hoe atsika ndeha tsena ministra na dia ohatran'izao dia iny zany dia fa ataoko amoronako azy dia hoe tsika zany misy zavatra ohatran'izao ndeha ataontsika misy resaka hoe fambolena dia nana ohatran'izao kosa dia tsy haiko koa zany resaka fambolena dia teto zao nisy resaka reny fikaratany reny zao dia teny reny koa za dia koa za foana namorona azy. Telopolo ny isan'izy ireo ao anatin'ny tarika ka mifandimy miaka-tsehatra izay 5 no mandrafitra ny vakondrazana iray raha ny fanazavana azo hatrany. Dia matetika hetsika ikahian'olo anay azahoanay vola dia izy zao vakondrazana isaka vakondrazana dia zay kahian'olo mandeha zaka dia misy vazaha amin'ny misy mpangalanay jiaby dia mandeha etaetanay amin'ny fikambanana io zany dia tianay zahay mba hoe misy kesy zay ndraiky fa misy kesy fa le kesinay zany mbola tsisy zavatra resaka hoe misy zavatra koatra hoe
zany zavatra amorinanay le volanay boka volanay ndraiky koa mila bebe kokoa ny misy hoe zavatra nefa zay zany mbola ta resaka kapila mbola tsisy resaka kivolany mbola tsisy resaka iny mbola tsisy mihitsy zay fa juste hoe mbo namorona resaka vola foana zany isambolana. Raha ny fahandro kosa indray dia hita fa manakaiky ny fomba fahandro arabo ny Sakalava Maroambitsy. Manavanana azy ireo kokoa ny mahandro sakafo miaraka amin'ny voanio ary tena kafiziny izany. Isan'izany ny godrogodro, ny mokary na ny mofogasy izay manatombo kokoa ny halebeny raha oharina amin'ireny mofogasy fahita ireny. Isan'ny ampiratina tao anatin'ny hetsika sobahi avokoa izany rehetra izany ho fantatry ny vahiny. Amin'ny mahafoko monina tsy lavitry ny morontsiraka ny foko Sakalava Maroambitsy dia manana fialamboly miavaka ny tanora ny toerana. Saika ny eny amin'ny ranomasina no ankabetsahany izy ireo. Tahaka izao hita izao, lomano no tena tian'izy ireo, manenjika ganagana ao anaty ranomasina ny tena fanaony. Mitaky fahaizana rano izany ary mety ampidi-doza ho an'izay tsy zatra, saingy zanakoby tsy ampianarin-domano tokoa ireto zanaka Maroambitsy ireto. Isan'ny mankafy ity fialamboly ity iandry. Nandresy izy tamin'ity fifaninanana natao ity. Hafaliana tsy misy oatra zany, nahazo ilay ganagana roa izay nenjeny tao anaty ranomasina efa somary lalindalina ihany. Lalao aloha mahafinaritra mba zao zany mba fifaliana ty aminay festival Sobaia. Zanaka mpanarady zay manko tsy maintsy ifoana lalao isanandro. Zany hoe efa kolotsainanareo zany le manao atrapokanazy sao eo? Io na de tsisy loka raha eo. Miaraka koa zay dia ana voana tsy mipody raha tsy mahita zay fiakarana menamena zay. Fiakarana menamena izy vao mijotso. Zay tsy indray tsindroa matetika. Zany ka firy taona zany ianao efa tia milomano rano? Na dia za eo mizaza 7 taona fa nahay milomano. Izany fialambolinareo Zay fialambolinay aty. Ankoatra ny lomano anefa, mana-talenta amin'ny resaka ady totohondry nentim-paharazana na ny moraingy ihany koa ny tanora any an-toerana, izay saika hitovizany ny foko Sakalava manerana Madagasikara, toy ny Sakalava avy any amin'ny faritra Melaky. Fanehoana fa lehilahy matanjaka eo anivon'ny fiarahamonina ny fahasahiana manao izany ary matetika hifaninanana any amin'ny faritra hafa. Ireo rehetra ireo no naseho tao anatin'ny hetsika Sobahi isan-taona. Isan'izany ny andiany faha 15 ho an'ny taona 2024. Opportunité ho an'ny région zany ny fisiany zao Sobahi zao zany hoe voalohany fanomezana lanja ny faka Sakalava indrindra ny Sakalava aty Antalosy. Ny opportunité faharoa ihany koa dia ny fisotomana zany amin'ny lafin'ny fizahantany. Amin'izay fanomezana lanja ny faka Sakalava zay satria raha hitanareo teo angamba na iaraha malala misy voly be dia be nijery teo hoe kay mbola misy zany mbola mahatazona ilay loharano miandohany ny tantara miandohany. Kolotsaina tsy afaka misaraka amin'ny foko Sakalava ny hazo na ny zavaboary, anton'izany ny fisian'ny fomban-drazana amin'ny alalan'ny dohany na toerana fanasinana izay saika mifandray tanteraka amin'ny zavaboary na ny toerana na ny fitaovana fampiasa. Isan'ny faritra lohalaharana amin'ny fahasimbany ala nefa ny faritra Boeny ka tafiditra ao anatin'izany ny Maroambitsy. Antony indrindra nampidirana ny loha hevitra kolotsaina voajary miatrika ny tontolo iainana ho fanentanana ny rehetra hikolokolo sy hanaja tontolo iainana indrindra hiaro ireo faritra rovana izay hita aty amin'ny faritra Maroambitsy. Izy moa zany tena nahasarika ny tompon'andraikitra tamin'ilay hoe fanorenana an'ilay site nohon'ilay fomban'ny Sakalava Maroambitsy izay monina amin'ity sy manadra fatratra ny harena voajanahary. Araka ny fomban'izy zareo, ny gigro karazan'ny voan'ny razamben'izy ireo, karazana incarnation zany.
incarnation des ancêtres, dia zareo zany fady mamono an'io sy ny mampijalijaly anazy zany, dia mifanaraka tsara amin'ny lafin'ny fiarovana amin'izao zany, izay voizina amin'izao fotoana izao. Io faritra arovana antsema io zany ao anatin'ny fokontany antsema iray manontolo, izany no laza faritra arovana. Eo amin'ny 20 000 hektara maherikely eo ny apiany, ary misy parc marin eo amin'ny 1000 hektara. Izany hoe miala avy aty amin'ny côte makany amin'ny large eo amin'ny 5 km anatiny ihany zany. Ady lehibe sady sarotra nefa ny ady amin'ny fiarovana ny tontolo iainana any amin'ny faritra Maroambitsy ity, vokatry ny fifindramonina izay miha mahazo vana ankehitriny any an-toerana raha ny fanazavana azo hatrany. Ny foko sakalava izay mbola saika mivelona sy mitsabo amin'ny fomba nentim-paharazana avokoa, izay miankina bebe kokoa amin'ny fampiasana zavaboary izany. Ankoatra ireo fomba maro isan-karazany izay mifandray bebe kokoa amin'ny ala, misy fiantraikany amin'ny fomba mampanaon'izy ireo. Manoloana izany ny fahapotehan'ny ala raha toa ka tsy misy ny fandraisana andraikitra. Asan-tselika no nahazatra sy nivelomany razamben'ireo foko sakalava hatramin'izay. Isan'izany ny varotra, ny fiompiana. Toerana ahitana ranomasina sy farihy maromaro koa nefa no misy ny foko sakalava Maroambitsy. Tsy manano sarotra ho azy ireo araka izany ny mivelona amin'injono. Maninona masarotra azy? Tarikisitra io zany lava be. Le tarisy koa tsy tolo le tsisy force zany tsy nanazy mihitsy e. Raha olo misy fond tsara manao azy. Anao zany misy firy manao anazy ity, ohatra hoe anao dia ia zay vao mavita le asa. Olo farany tokotokony mavita azy mihitsy olo 4 satria 2 amin'ny ilany 2 amin'ny ilany. Fa koa le olo 2 foa zany manao azy mandreraka be mihitsy. Manao ana kosa indray ary ny fihevitr'izy ireo manoloana ny fanehoan-kevitry ny olona matetika ny amin'ny hoe sakana ho amin'ny fampandrosoana ny faritra iray ny fandalana ny kolontsaina. Moa ve fandalana ny fomba nentim-paharazany no sakana sa tsy karakaraina misy le faritra misy azy mba handrosoany. Misy fahamarinany tsy lavika io, ka rehefa kosa tsy hoe zay dolidolo le izy. Misy tokoa aloha fomba tsy mety atao amin'izao fotoana izao e. Taloha mamono olona ohatran'izany ny fitsarana, zay fa tsy izy tsony. Fa misy kosa tena mbola mendrika tazontsika mihitsy, ka anjarantsika zany mitazona ny identitétsika, mahantsika fa tsy anaradren-drano ny sasany. Zay manko ny heverany sasany azy rehefa mitovy amin'ny vazana ao dia mandroso. Kanefa anaraka lazaitsika zay tsy zay ny fandrosoana. Japonais tsy anao ohatra amin'ny vazaha mihitsy izy nefa izy mandroso. Ary amin'izao fotoana zao aza ny Inde zao fa manomboka mandeha koa ne. Maro be dia be mihitsy ny firenena. Fa itsika raha taterina atao zanatany frantsay reto sy ny anglisy reto matetika manao an'izay zavatra zay. Makatahaka be fahatany. Aza mpifandonina ny atao hoe fandrosoana occidental na reo mahazatra antsika zao sy ny mahantsikantsika koa. Fa samy sakamalao sy avozy izy ireo samy manana anitra ho azy. Tezao ny zanakatsika amin'ny maha malagasy azy. Maroambitsy teny roa natambatra avy amin'ny maro sy ambitsy izay midika ho maro nefa miparitaka na mitokatokana. Manambara ny fomba fiainan'izy ireo izay tsy mivangogo amin'ny toerana iray fa mifanelanelana lavitra ny trano ho an'ity foko ity araka ny fomba fipetraka ny olovaina tamin'ireo razambe. Maroambitsy. Zay ngamba izy ny tononona tsara. Maroambitsy. Ina mahatonga an'izay? Mandeha ny olona dia hoe aha, tsisy olona ty faritra ty zany. Maro zay ato ka maro ambiotsy. Zay zany natonga hoe Maroambitsy. Fa dia taterina moa dia nitsorona le izy lasa hoe Marambitsy, Marambitsy. Ambiotsy dikan'izay maro eny paritaka any an-tsahany. Zay ngamba mety anaovana azy. Vakoka iray afaka mitondra avo ny kolontsainy malagasy eo anatrehany firenena hafa araka izany ny foko sakalava ny Maroambitsy noho ny fitazonan'izy ireo ny fototra izay mbola tsy mivaky hatramin'izao na eo aza ny fivoarana misy. Fototra izay mila fikolokoloana tsy ho very. Ny fanentanana sy fanamafisana ny fiarovana ny ala no isan'ny tosika lehibe takiny ny faritriny ho fitandrona ny zavaboary izay tandroka miaro ny kolontsaina sakalava Maroambitsy. Ilaina ihany koa ny fananganana fotodrafitrasa maharitra ho fampiroboroboana ny sehatra ny fizahantany any an-toerana.
Mifarana treo ny fandahara. Isorana senkasitrany ianao nanaraka izany hatramin'ny farany ary azadino fa azonao atao ny mamerina mijery ny ALALINO ao amin'ny tv.kolo.mg na maneho ny hevitrao ao anatin'ny page Facebook ny Kolo. Veloma tompoko.